momba ny eo amin'ny ambasady zavatra mampalahelo dia mampalahelo satria ny antony dia izao zany solon-tena firenena ty andako zany dia tokony andray olona tsara ara-dalàna tonga izay raha mindrombin'ny folo tsy misy mpandray ao amin'ny ambasady milaza madama ao amin'ny ambasady fa ny signature aterina any an-dramony satria za mipetraka eo akaikiny ça veut dire tsy mety kosa angambany hoe sur internet misy ny olona tsy mahay internet tonga eto andafy mampalahelo dia mampalahelo ary reo olona ao amin'ny ambasady reo dia non tsy ohatry ny mpiasa any amin'ny mairie mandray anao tsara zao inona ny atao anareo ao amin'ny ambasady non tsy mandray anao tsara mahitsy fa zavatra tena mampalahelo ary ny olona any amin'ny province mandeha miverina ho azy any amin'ny province ianareo mpitondra vaovao tokony hovaina mihitsy ny ambasady satria tsy mety ny ataondry zareo zavatra tena mampalahelo dia tena mampalahelo dia tena mampalahelo mihitsy satria ezaka Véronique izy angamba no ao zao amin'izao fotoana zao dia alaina aterina ho akaikiko mihitsy ny signature tsy mety kosa angamba zay raha tonga ao zay amindromby folo milaza fa tsisy olona andray ny WC malody be ratsy be tonga ny vaza tsy dia vrai iny efa manandala ny folo zany sotra tompoko